Bonsoir adolona antsika rehetra. Manonona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany hatrany ho amintsika rehetra. Anondre ny fampianarantsika amin'ity tapany ariva ety dia efa tafiditra izany tsika ny amin'ny trompetra fahadimy ny amin'ilay loza voalohany izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray hametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra ka manasa antsika hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika ary. Jehovahandriamanitra iray io. Miantso ny anaranao izay amin'izao ora sy fotoana izao. Eny Andriamanitra iray meteza renao hieny vavaka any an-danitra any. Eny ilay ratsy tokoa Tompo dia tsy sitrany ny andehanan'izao fampianarana izao fa manao izay sakatsakana rehetra izy. Anakanana ny fampianarana tsy handeha. Indrindra mikasika n'ity lesona ariva ety satria zava-dehibe tokoa no resahana ny amin'izany. Kaninona sakatsakana alefan'ilay ratsy Tompo hoentina manakana ny fampianarana tsy handeha. Tsy hoeniny any an-tokantrano any sy tsy handehanan'ny fitaovana izay ampiasaina. Dia ninona sakatsakana ataon'ny Sataniny amin'izany dia ilay vonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy izany tsy manankery, tsy manam-pahefana. Lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Tsy manankery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao sy ny fitaovana rehetra izay ampiasaina sy any amin'ny tokantrano izay mihaino izao fampianarana izao. Lasa ny afo noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy mandevina Satana sy ny asany rehetra. Ny anaran'i Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manankery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao sy ny fitaovana rehetra izay ampiasaina sy amin'ny tokantrano izay mihaino izao fampianarana izao. Levon'ny Satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitra iray ka lazay ny anaranao. Mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ankehitriny izay Andriamanitra, raha hianatra indray ny teninao sy handinika izany amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao izay raha io. Aoka re ilay fanainao mahery, ilay fanainao masina, mirotsaka aminay amin'ny fahafenona. Izy anie hanokatra ny fonay sy ny sainay raha io, hamantaranay ny sitraponao. Dia meteza raha hiteny aminay ny ianao amin'ity ariva ity fa voninkenina izay voakanao. Ninona raha fahotanay na tsy famendrena vitanay tao anatin'ny fotoana izay nisaranay. Na mety hoe tsy fanahinina ary izany. Dia hifonanay aminao Tompo. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelany heloka irenao. Mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Dia sokafo ny fonay iray, sokafo ny sainay mantarana ny sitraponao. Dia meteza iray mpianatra nay ny teninao ny ianao, dia lala ny fanahinao. Ny anaran'i Jesosy nanondratanay izany vavaka izany iray tao anatrehanao, aleloia. Amen. Iroso aritsika. Tafiditra izany tsika ny amin'ny trompetra fahadimy ny amin'ilay loza voalohany izany. Ka hovakitsika raha izy amin'ilay Apokalipsy toko fahasivy dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahasivy dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny nitsofana ny trompetra fahadimy sy ny nahatongavany loza voalohany. Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra, latsaka tamin'ny tany. Ary nomeny ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hita nono. Ary nanokatra ny lavaka tsy hita nono izy, dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka, tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany, ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maimoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza, fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Nefa tsy navelana hahafaty azy izy, fa ny hampanaintaina azy 5 volana. Ary ny fampanaintainany dia tahaka ny fampanaintainan'ny maimoka raha mamely olona. Ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita. Ary aniry ho faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly vahoamana hoenti-miady. Ary tamin'ny lohany nisy satro-boninahitra toy ny volamena. Ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Ary manam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy.
ary nifiny tahaka ny an'liona ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy ary ny fiopakopaky ny elany ny tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entiny sovalobetsaka mirohitra amin'ny ady ary manandrampo tahaka ny mainko izy sady misy fanondronana ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorin'ny olona 5 volana ary manana ny anjely lavaka tsy hitanoho no mpanjakany izy ny anarany amin'ny teny hebreo dia abadona fa amin'ny teny grika kosa dia apolona no anarany lasa ny loza anankiray indreo ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izao izay zany mikasika an'le loza voalohany zany rehefa tonga ny trompitrofina zany ny trompetra fahadimy dia ile hoe manomboka eo dia hoe mbola mafy zany ny loza miatra zany akoatra n'le trompetra efatra voalohany zay efa nitsofina zany ka hoe loza na mafisin'le anjely loza ho amponina ambon'ny tany izy ny amin'ny ireo anjely telo zay mbola itsoka ozy izy ny amin'ireo loza hiatra ambon'ny tany zany dia eto aritsika zany resaka teo arak'ilay nyteneniny dia hoe ny zavatra resahany eto zany dia zao hoe symbolika zany io zavatra resahany eto satria zay ny boky ny apokalypsy hoe livre de symbole hoe na hoe boky resaka hoe fanoharana zany ny zavatra tena resahana betsaka ao anatiny eo zany hoe sary anohatra zany no resahana ao anatiny eo ka inona ary ny hevitra n'izany hoe nahitsika teo hoe maingoka nahitsika hoe valala nahitsika hoe rambo nahitsika hoe kitana nylatsaka avy tany an-danitra nahitsika hoe setroka nanarina ny tany nanakina ny masoandro misy heviny zany rehetra zany ka zay indrindra no resahantsika eto zany dia iresakitsika ny amin'le voalaza amin'ny voalohany inona zavatra resahany eo vao manomboka le teny dia ozy izy ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kitana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono zany hoe vao nitsoka le trompetra zany le anjely fahadimy ny amin'le loza fahadimy ny amin'le trompetra dia inona zavatra nitranga nisy kitana naninona nisy kitana anankiray avy tany an-danitra izy latsaka tamin'ny tany nisy kitana zany nilatsaka avy any an-danitra nilatsaka tamin'ny tany izy ary rehefa nilatsaka tamin'ny tany io kitana io izy dia inona zavatra nitranga ary nomena ilay anjely ozy izy ny fanalahidin'ilay lavaka tsy hitanono inona ary nyresahana eto miresaka kitana izy dia rehefa avy eo indray izy miresaka anjely zay kanefa zavatra ray ihany zany no resahan'le kitana masy inona moa ny hevitry ny kitana ato anatin'ny soratra masina nianatra tsika nianatra ny kody tany ambolohany dia raha vao miresaka tsika hoe kitana dia inona ny hevitry ny kitana anjely ny hevitra an'izay raha isika fotsiny ohatra ny amin'ny apokalypsy toko voalohany dia ny andininy 20 raha isika kely zay ahoana ozy izy eo apokalypsy toko voalohany andininy 20 dia zao zavatra teneniny dia ny zava-miafina ny amin'ny kitana 7 zay efa hitanao teny tanako akavanana sy ny fanaovanjiry volamena 7 ny kitana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7 ary ny fanaovanjiry 7 dia ny fiangonana 7 ny kitana 7 izy dia ny anjelin'ny fiangonana 7 kode zany le teny raha vao miteny ianao inona rehefa nitsoka le trompetra fahadimy ilay anjely ny amin'le loza voalohany zany amin'le loza telo farany dia nahita izy nisy kitana nilatsaka tamin'ny tany ozy izy tsy inona zany io kitana io fa anjely io dia toy izany le vaky teny dia ahoana ozy izy ary nomena ilay anjely ozy izy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono dia eo izy amin'ny tapany faharoa dia tenenina le kitana zany io tenenina io nomena ilay anjely ozy izy ny fanalahidin'le lavaka tsy hitanono zay mato le kitana resana ny latsaka ty zany ka ianjely izy ty anjely ny latsaka tany zany izy ty firifiry moa ny olona mba maniry zany rehefa misy olona mba tsara tare reny na vehivavy tsara tare dia ozy le lehilavany tena ohatra ny anjely latsaka tany mihitsy le vehivavy tena mba tsara tare fa aika ty le atao amin'ny apokalypsy tika io mahatonga anazy miteny an'izany hoe anjely latsaka tany fa raha mba fantany mantsy hoe iza moa zany anjely latsaka tany zany mety tsy miteny an'izany fa ho hitantsika hoe iza moa io anjely latsaka tany io zany fa ny kodin'le kitana zany dia hoe anjely zany dia ty andely tsy zany nilatsaka tany dia rehefa nianjera tamin'ny tany izy zany nazera tamin'ny tany dia nomena azo izy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono
dia hojerentsika raha hoe izy ary zany ty anjely latsaka tany ity hojerentsika zany hoe izy ty anjely latsaka tany ity dia andetsika ny apokalypsy indray toko 12 eo kaikeo ihany fa tsy lavitra tsika zany dia vakitsika ny andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy andininy fafito ka hatramin'ny fahasivy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharisy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niara-nazera taminy iza zany le anjely latsaka tany nisy ady ozy izy tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny Mikaela zany maneho ny Kristy miaraka amin'ny anjeliny dia le dragona ozy izy miaraka tamin'ny anjeliny koa niady zany hoe niady tamin'ny Kristy zany izy ireo dia izy io dragona lazaina eto dia ozy izy amin'ny andininy fasivy dia ilay ray menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia nazera niaraka taminy zany aika ity le devoly satana ka ity le nazera tamin'ny tany ity ilay dragona ary tsy izy rery no nazera ka fa ny anjeliny koa niaraka nazera taminy zany ka zay zany ty le sahany ety raha vao zay le hoe le loza manaraka ho avy zany le trompetra tsofina le trompetra fahadimy zany dia manambara hoe araka le antson'le anjely teo araka le vaky teny teo manambara manao hoe vakikely dia nenao kely izy le toko fahavalo andininy 17 dia nahita sy nahary voromahery anankiray nanidina teo volinanitra nanao izay nanao tamin'ny feo mahery hoe loza ho amin'izay monina ambony tany noho ny feo sisa any trompetra sy ny anjely telo izay efatsoka zany hoe namafisina zany le loza satria mbola loza mafy ho avy no resahana eto zany dia inona ny resahana amin'ity le trompetra fahadimy ity miresaka zany ilay anjely latsaka tany hoe ny fiaviany io anjely latsaka tany io zany loza ho an'ny tany io zany zay ny trompetra fahadimy eto zany hoe loza ho an'ny tany satria nanao ilay devoly zany nazera teto an-tany ilay devoly dia loza ho an'ny tany dia ozy izy teo eo amin'ilay andininy fasivy dia ozy izy hoe nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niara-nazera taminy zany hoe tsy izy rery ny nazera zany fa niara-nazera taminy koa leo anjeliny ireo dia ato amin'ny toko 12 andininy 7 sy 8 izy miresaka an'izay zao no resahany ato amin'ny andininy 7 sy 8 ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 amin'ny lohany ary ny rambony manala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjereny tamin'ny tany ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa teraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka inona ny zavatra resahany eo amin'le andininy faefatra ny rambon'ilay anjely ozy izy ny rambon'ilay le dragona zany ny rambon'ilay dragona ozy izy dia nanala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra inona ny resantsika teo ny resaka kitantsika hoe anjely dia toizantsika le izy ary ny rambony dia nanala ny apatelon'ny kitana amin'ny lanitra ka nanjery ireny amin'ny tany eo zany dia hitantsika mihitsy le zavatra resahana teo hoe ny apatelon'ny kitana tany an-danitra zany ny ray apatelon'ny kitana tany an-danitra dia nanaraka an'izy nanaraka an'ilay dragona zany izay no mahatonga hoe rehefa raikitra le ady tany an-danitra zany Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona sy ny anjeliny zany hoe satana sy ny anjeliny zany satria nisy fikomiana zany tany rehefa raikitra ny ady resy izy dia nazera satana fa rehefa nazera izy tsy izy rery ny nazera fa nazera ihany koa ireo zay anjely niaraka taminy zay mahatonga le teny eto amin'le andininy faefatra
manao hoe ny rambony dia nanarany ampatelony kitana amin'ny lanitra ka manjery ireny amin'ny tany. Zany hoe nanaraka anazy zany ny ampatelony ny anjely ka natsipy tamin'ny tany niaraka taminy. Inona moa ny atao hoe rambo? Satria iresaka an'io koa zany tsika rehefa avy eo. Satria eto dia fahitantsika tsara le izy eo amin'ny andininy faefatra amin'le toko 12 teo fa nyresaka rambo izy hoe ny rambony izy dia manjera maninona? Dia manala ny ampatelony kitana amin'ny lanitra ka manjera ireny amin'ny tany. Iresaka an'io resaka rambo io zany tsika eo amin'ny toko 7 io satria nisan'izay resaka rambo zay teo. Ary eto nefa dia ny zavatra hitantsika hoe ny rambon'ilay dragonao izy nanala ny ampatelon'ny anjely tany an-danitra ka nazera tamin'ny tany ireo. Dia hitantsika zany le izy fa kay anjely zany ireo kitanareo. Dia le anjely izay niaraka tamin'ny Satana tany an-danitra. Inona nefa ny hevitrin'ilay hoe rambo? Ny resaka hoe rambo tsy hoe rambo ny resahana eto fa rambo. Ny hevitriny hoe rambo dia zao anatin'ny soratra masina miresaka izy hoe mpaminany mpampianatra lainga no ilazany azy, na hoe mpaminany sandoka zany. Mpaminany mpampianatra lainga na mpaminany sandoka. Ato amin'ny Isaia 7 izy ny resaka an'izay jerentsika kely. Isaia 7 ny andininy 7. Isaia 7 ny andininy 7. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ny loha olona sy ny manakaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Io zany dia teny tsara, ny mpampianatra izay mampianatra lainga no rambo. Dia io zany le antsoina hoe mpaminany sandoka zany. Raha vao ny kodin'ny rambo zany atao anatin'ny soratra masina dia zao mpaminany mampianatra lainga na mpaminany sandoka no ilazana anazy zany. Dia i Satana nefa inona ny rôle ny Satana zany? I Satana nefa dia zao. I Satana dia antsoina ihany koa hoe mpamitaka. Satria mivakitsika teo izy io amin'ny Apokalipsy 12. Inona ny zavatra resahany teo amin'ny Apokalipsy 12 andininy 7 ny vakitsika teo. Dia renantsika vakina le izy teo. Apokalipsy 12 dia ny andininy 7. Ahoana ozy izy? Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. I Satana zany dia lazaina fa izy ilay maninona? Ilay mpamitaka izao tontolo izao. Ny hevitry ilay hoe mpaminany sandoka nefany. Ny hevitra n'ilay hoe rambo nefa dia inona? Mpaminany sandoka na mpampianatra mampianatra lainga. I Satana nefa dia zao. I Satana dia mpamitaka. Zay ihany koa zany ny anarany homenan'ny Satana ihany koa. Satana dia mpamitaka ary zay ny asany. Satana dia mpamitaka. Dia jerentsika efa aty amin'ny Jaune izy dia milaza an'izay ihany koa. Satria zay ny hevitry ilay hoe rambo. Ny hevitry ilay hoe rambo dia hoe mpampianatra mampianatra lainga na hoe mpaminany sandoka zany. Dia jerentsika aty amin'ny Jaune toko 7:4. Dia inona ny lazainy io? Jaune toko 7 ny andininy 4. Ny anaran'i Jesosy. Ianareo avy amin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ahoana izy izy? Ny devoly dia lazaina fa maninona? Mpamono olona izy hatramin'ny taloha izy. Ary ny devoly dia zao tsy mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina ao aminy, zany hoe tsy misy fahamarinana zany amin'ny devoly na dia raha izy. Dia toy izany, raha mandainga izy dia ny azo no lazainy. Zay zany ny tena ao anatiny io, tena mpandainga be zany izy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Satria mpandainga izy sady rainy lainga. Izy zany ny rainy lainga. Nefa ny inona ny hevitry ilay hoe rambo? Ny hevitry ilay hoe rambo dia zao hoe mpaminany sandoka na mpaminany mampianatra lainga. I Satana nefa ny rainy lainga.
satana le mpamitaka ka ny hevitry le hoe ramo zany de hoe mpaminany sandoka na mpampianatra mampianatra lainga. Ireto anjely tany an-danitra ireto zany arak'le voalaza teo eo amin'le toko 12 andininy faefatra andininy 7 de verenantsika vakina indray le izy mampazava le izy tsara. De inona zavatra nyresahana io de andininy 7 ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary nisy diadema 7 ny lohany ary ny rambony dia manala ny apatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka nanjera ireny amin'ny tany. Izany hoe nanala ozy izy ny apatelon'ny kintana tany an-danitra ka nanjera ireny tamin'ny tany. Izany hoe voafitaky ilay dragona daholo zany, voafitaky satana na ny ray apatelon'ny anjely tany an-danitra ary. Anjely namany ireo tany an-danitra reny, tany an-danitra tany manompo an'Andriamanitra niaraka taminy kanefa voafitany reny anjely reny tany an-danitra zany ny ray apatelony ny voafitaky ny anjely. Izay no natonga hoe nazera ilay dragona ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy satria nahoana efa lasa niaraka taminy, efa lasa mpamitaka tahaka azy dia lasa nikomy tamin'Andriamanitra zany ireo. Izay no natonga le ady tany an-danitra. Raha ny anjeliny lanitra raha voafitaky satana hoe ray apatelon'ny anjely tany an-danitra fa vao mainka afa isika olombelona. Dia izay mahatonga azy miteny hoe nazera ozy izy ilay dragona, ilay menarana hely, ilay antsoina hoe devoly sy satana, ilay mpamitaka ozy izy ny olona rehetra na ny firenena rehetra. Mora zany tsika fitahan'ny devoly, tena mora voafitaka tsika. Ny anjely raha voafitany kaola moa tsy hainy ny hamitaka anao zany, fa nazera tetỳ tany zany izy ireo. Raha nisan'ny anjely any an-danitra zany angery reto ka be dia be zany, betsaka no nomponiny eto ambonin'ity tany ity zany isan'ny anjely any an-danitra zany. Ahoana no mahatonga an'izany? Satria isaky ny olona anankiray zany dia zao misy anjely miaraka aminy iny, miambina azy iny. Ny vahoaka an'Andriamanitra dia misy anjely miaraka aminy iny. Izay tsy an'Andriamanitra moa dia efa neneneny devoly koa zany miodikodina manodidina azy iny. Dia jerentsika nge atao amin'ny salamo zao izy miteny an'izany, salamo 150. Jereo tsara. Andeha tsika amin'ny salamo 150. Salamo 150 dia ny andininy 120. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Andriamanitra zany tena maniraka ny anjeliny zany hiaro antsika amin'izay rehetra alehantsika. Izany hoe tsika zany ho antsika kristiana dia misy anjely manaraka antsika amin'ny toerana rehetra izay alehantsika mba tsisy loza anjo antsika zany. Satana koa nefa manaona maniraka ny anjeliny izy amin'ny olona rehetra eny zany. Ary indrindrandrindra ho an'ny kristiana izay mivavaka dia zao tsy anankiray ny anjeliny devoly mandeha manisy ty misurveiller anao iny, fa maromaro mihitsy izy mitady hakafananao iny zany. Zay hoe nisan'ny anjely be lavitra no nisy antsika eto amin'ity tany ity zany. Dia eo ihany koa ohatra anankiray tamin'ny andron'ny mpanjaka, tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, rehefa tonga ireo miaramila ny Siriana zany andeha hisambotra ny Elisa mpaminany, dia hitan'ny mpanompiny Elisa zany dia hozy izy rikako maty tsika, ahoana no ataontsika amin'reto miaramila ny Siriana be dehibe reto. Dia hozy izy dia nivavaka tamin'Andriamanitra Elisa nanao hoe Andriamanitra ray io, sokafy ny mason'ity mpanompoko ity mba hitany fa ny momba antsika dia be lavitra noho ny momba azy ozy izy. Dia nosokafan'Andriamanitra ny mason'ilay mpanompony. Hitan'ilay mpanompony Elisa amin'ny tendrombohitra manodidina ny zareo iny. Feno iny ny anjelin'i Jehova no manodidina iny miaraka amin'ny ilay soavaly mitarehinafo manodidina feno be dehibe. Dia izay mihitsy ilay ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy.
ho antsika mpanomban'andriamanitra zany de zay hoe raha manana finoana ianao de zao aza matahotra eo matahotra no faty matahotra voan'ny accident misy olona rehefa mandeha tomobile de raha miaraka tomobile daholo izy mianakavy de za tsy andeha izy de efa manino raha maty eo daholo zay de izy atsony ny andova izy atsony ny taranaka andova eo fa rehefa raha vahoakan'andriamanitra ianao ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina ina ny atahoranao am'izany na mitaingina avion anao tsisy atahoranao am'izany ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy izany de farany jereka mikasika an'izay o Matthieu 7:20 ny andininy 10 Matthieu 7:20 de ny andininy 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mitandrema fandro manao tsinotsinona na dia iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo fa lazaiko aminareo ny anjely any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay ny an-danitra ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay ny an-danitra raha mahita majinika zany ianao aza manao tsinotsinona reny le mpanompon'andriamanitra tsinona misy karazange ny mpanompon'andriamanitra ao ny misy hoe eo amin'ny fiarahamonina zany mety hoe sasahirana misy manana fiainana moyenne mety misy olona tafita fa andriamanitra daholo mitandry ny trehetreny mameny anina ho an'ny isan'andro mameny trano ialofany mameny lamba hitafiny mameny asa ho azy de raha ohatra zany ka misy olona zany méprisé na hoe manao tsinotsinona atsika zany vahoakan'andriamanitra de inona zavatra tenen'ny soratra masina mitandrema ozy izy fandro manao tsinotsinona na dia iray aza amin'ireny madinika ireny anareo fa lazaiko aminareo fa ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay ny an-danitra zany hoe iny zany manao tatitra amin'ny raha iny an-danitra zao indray no nataony Rolia androany zao no nataony Ifara androany zao no nataony Ikoto androany zao no nataony Balita androany zao no nataony Tonio androany hitan'ny anjely de mitatitra izy androany ka raha ianao zany ohatra ao an-tokantranao no de mety mampijaly zandry ianao ohatrany ampijalianao zandrinao rehefa tsy eo ny mama na tsy eo dada fa ny anjeliny hoe mpanompon'andriamanitra ny anjeliny iny mitaraina amin'andriamanitra mahazo ianao fa teneniko atsika fa marina zany zavatra zany hitako amin'ny fiainako zany any amin'ny toeram-piasana rehefa misy manao tsirariny amiko de ampahafantarin'andriamanitra hoe zao ny ahazo an'iny olona iny fa tsy miraty tanteraka arabaky teny hoe teneny amin'ny teniny hoe zao fa tsy miraty zany satria ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina anao miaro anao de miasa amin'ny fahafinoana sy amin'ny heriny amin'ny fahazakana tsy takatry ny saina izy ianao tsy maniry ratsy olona fa Andriamanitra miaro anao satria mpanompony ianao tanteraka zany de ohatr'izay ihany koa le zavatra teneniko teo hoe raha ny anjelin'i Jehovah raha mitombo manodidina zany ka miaro atsika ny anjelin'ny satana koa tadidio zany fa izy koa mandehandeha eran'ny vazantany efatra satria ny tenin'ny soratra masina ange de milaza manao hoe isika ozy izy sika vahoakan'Andriamanitra tsy mba mitolona amin'ny foamandra fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra zany hoe feno fanaratsy zany mandehandeha ny anjelin'ny devoly zany mandehandeha eny de mitady zay ho rapany izy ho an'izay efa tratrany moa de efa tratrany fa ho azy zay tsy azy zany de miasa amin'ny fahafenoana mihitsy izy ataon'izay atratrarana an'iny satria rombotra izy ina maharombotra azy nazery izy niala tany an-danitrako tsisy toeranao azy tsony tany fa nazery tetỳ tany izy de Jesosy anefany nahita ny satana ny enjera avy tany an-danitra mihitsy ato amin'ny Luka izy miteny an'izay Luka 10 Luka 10:7 ao aloha izy Luka 10:7 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 7 fa hoy Jesosy taminy izao nahita ny satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra mahita varatra sika mitselatra iny izy mipaka amin'ny tany foatran'izany nahitany Jesosy amin'ny satana ny latsaka avy tany an-danitra zao izy nahita ny satana ny latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra ozy izy
vokatra n'izay hoe nazera tetỳ tany Satana dia inona ny vokatra n'izay zavatra zay? Loza ho an'ny tany. Loza ho an'ny tany. Apokalipsy toko 12 ny 12. Apokalipsy toko 12 ny 12. Ahoana izy izy? Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Satria nahoana? Nazera ny ala tany an-danitra zany Satana, nazera ny ala tany mba hianjera ity tany. Dia ahoana izy? Noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fatany fa kely sisany androny. Loza ho antsika zany satria nazera ety amintsika ilay devoly Satana. Io nge le zavatra nyresantsika tamin'ny marainy. Ino nyresantsika hoe rehefa misy zavatra mitranga zany. Dia hoe rehefa misy loza mitranga eo amin'ny fiainanao na misy zavatra tsy mety amin'ny fiainanao dia hoe manome tsinan'Andriamanitra natao hoe matoa ny fiainako ohatr'izao dia raha nisy tokoa zany Andriamanitra zany maninona misy zao fa raha nisy Andriamanitra tsy nisy zao zavatra zao. Fa iloza nahazo anao amin'ny fiainanao andavanandro nge raha olona ka Satana ny mahatonga an'io. Loza ho aminareo, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Izay mahaloza anazy satria tena tezitra izy, romotra izy. Satria fantany fa kely sisany androny. Tena tezitra mafy izy. Dia mametraka fanontaniana antsika. Manao hoe nahoana reny teto ambonin'ity tany ity ny nazera ilay devoly. Maninona tsy tia tany amin'ny planety hafa tany? Tany amin'ny planeta Mars, na planeta Neptune, na Jupiter, tsy fantatro izay mety planeta io na andefasana fa maninona ny teto amin'ity planeta tany ity izy no nazera. Fa ny zavatra fantatra zany aloha dia zao teto izy no nazera. Dia izay no mahatonga ny fahoriana zany sy ny loza izay miatra eto amin'ity tany ity. Ao ny halatra, ao ny vonin'olona, ao ny fanaovana tsinitsinina ny malahelo, ao ny vokatra n'ireny ady ao tokantrano, ny adin'ny mpivady, ny resaka zanaka tsy mano ray aman-dreny sy ny zavatra maro samihafa, sy ny fanambaniana, sy ny fitenenan-dratsy, ny fijangajangana, ny fandriana fananan'olona sy ny vadin'olona, ny fanompo-tsampy, vokatra ny Satana daholo zany rehetrarehetra zany. Izy no nahatonga an'izany teto amin'ity planeta tany ity. Satria romotra izy. Dia rehefa tsy vitany niady tamin'Andriamanitra tany an-danitra dia eto amin'ity planeta tany ity indray izy no manao défi amin'Andriamanitra, miady amin'Andriamanitra. Ny zavatra ataon'ny Satana indrindra dia zao ny ampisarahana ny olombelona amin'Andriamanitra. Ataony dia romotra izy, tena mandrovo-tsy izy manao an'izany zavatra zany. Zany miady amin'ny devoly zany nefa zavatra tsy moramora zany. Satria tsy horesinao velively izy. Ny andray patelo ny anjely tany an-danitra raha voafitany koenao ve tsy voafitany. Izy ny mpamitaka ny firenena, mpamitaka ny olona rehetra. Raha tsika zany amin'ny olombelona tsika dia zao tsy vitatsika miady amin'ny devoly zany. Tsy vitatsika miady amin'ny fakapanahy zany satria fakapanahy dia zao ny devoly no mahatonga ny fakapanahy. Fa zao Andriamanitra manome hery atsika, andresentsika an'io devoly. Izy zany manome pouvoir atsika, andresentsika an'io devoly dia iny io pouvoir amen'Andriamanitra atsika io. Jesosy Kristy io pouvoir io. Jesosy Kristy ny hery nomen'Andriamanitra ahafahantsika mandresy ny devoly. Satria rehefa tonga ny fakapanahy dia tsy avelan'Andriamanitra koa tsika hoe avelan'Andriamanitra ho potika sorava soringana. Fa Andriamanitra manome solution atsika, manome vahaolana ahafahantsika mandresy an'iny fakapanahy iny. Dia iny io vahaolana omen'Andriamanitra io. Satria Andriamanitra tia antsika, Jesosy Kristy no nomeny ahafahantsika mandresy ny devoly sy ny asany. Zany hoe misy fahefana lehibe zany io. Le anaranao hoe Jesosy Kristy, misy fahefana lehibe io, le tenin'Andriamanitra io. Dia zao ny teneniny atao amin'ny soratra masina izy manazava an'izay. Apokalipsy toko 12 eo akaiky eo ihany.
dia ny andininy faraky ambin'ny folo ahoana ozy izy dia jerentsika ahoana no fomba nandresen'ireo anjely ireo tany an-danitra an'ilay dragona sy ny miaramilany ahoana ny fomba nandresen'izy ireo an'ilay dragona sy ny miaramilana dia jereo andininy faraky ambin'ny folo ary izy ireo naresy azy no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny anitsony izy na dia ho faty azy inona ny nandresen'izy ireo no ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy satria niaraka tamin'i Kristy ireo dia nandresy izy ireo niaraka tamin'i Kristy tahaka an'izay koa isika zany raha ivoaka mpandresy tsika tafio ny rahany zanak'ondry ivoantsika mpandresy amin'ilay dragona fa Kristy efa naharesy sady mbola aharesy ary izay miaraka amin'ny Kristy ihany koa dia manino mpandresy sady efa mpandresy sady izay miaraka amin'ny Kristy satria zany satana zany efa avalo efa resy zany efa resy izy tany an-danitra tsy nanana anjara antsony izy tany resy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy izy raha hito amin'ity tany ity koa zany ianao hiady dia mpandresy koa ianao raha manana io rahany zanak'ondry io sy teny filazanany Kristy io jereo atao amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia ahoana izy izy ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry iza moa le hiady amin'ny zanak'ondry zany fa ny miaramilany satana zany io satana sy ny miaramilany zany io dia ozy izy ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy ary aharesy azy koa izay momba azy dia olona voantso voafidy ary mahatoky raha voantso amin'Andriamanitra zany ianao voafidy ianao sady mahatoky amin'ny teniny an'Andriamanitra zany ianao dia mpandresy koa ianao mandresy ny devoly sy ny miaramilany koa ianao zany izay ihany ny fitaovana andresena ny satana io zany Jesosy Kristy sambatra ozy izy izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy manana an'izany ianao le sisa raha manana ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy ianao manana ny rahany zanak'ondry ianao fiarovana anao mivoaka mpandresy ianao ny olona nge ampahorian'ny devoly amin'ny aretina ampahorian'ny devoly amin'ny ady lava ao-tokantrano ampahorian'ny devoly amin'ny any am-piasana ampahorian'ny mpampiasa ampahorian'ny devoly amin'ny tsena ohatra dia angalarin'ny olona ny tsena fa zay mahakasika anao ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina an'izany nga izy afaka manao nininy fa raha mosy zavatra mitranga amin'ny fiainanao dia fizahan-toetra zany zay avelan'Andriamanitra mitranga mba hizahan-toetra anao hoe atraiza ny finoanao n'Andriamanitra fa Andriamanitra rehefa miaro tsisy zavatra mahazo anao tsisy mahakitika anao Andriamanitra miaro ny mpanompony dia zay ilay izy hoe iza ny fiarovana antsika zany amin'ny devoly satana Jesosy Kristy irery ihany manana le lalàn'Andriamanitra ve ianao manana ny filazanan'i Kristy ve ianao sambatra ianao zany raha manana an'izay satria izay no ahafahanao mandresy an'ilay ratsy zay mahatonga an' Jesosy manao hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra mila miambina maraina atoandro hariva mivavaka ohatra ny ianao mihinan-kanina isan'andro dia mila maka-hery koa ny fanahinao mba hahafahanao mandresy ny devoly fa hoy izy ianao hoe za tsy mila an'Andriamanitra fa vitako zany vitako mitolona mitoaka vitako mitolona misigara satria satana daola nge manome an'ireny fakam-panahy miny fa efa andevoziny io ianao nga afaka amin'io afaka mitoaka zany ianao afaka misigara ianao afaka amin'ny fijangajangana zany ianao afaka amin'ny filalaovan-dratsy ianao ny filokana maro samihafa afaka amin'ny fijerena zava-betaveta ianao afaka amin'ny teny ratsinao ianao tsy afaka amin'izany ianao satria fa lasa araky tapisako ao aminao zany rehefa zatra an'izany ianao ao noho ny ohabolana malagasy manao hoe tanana zatra mitsotra ozy izy ka tsy afaka miforotra intsony satria zatra lalan'ny ririnina ianao tsy afaka manao an'izay intsony ianao fahazaran-dratsy zay zavatra zay ny devoly anefa zany ny ataon'ny devoly zany
ny ataony devoly dia hitarika antsika amin'ny zavatra ratsy, hitarika antsika anao izay zavatra tsy mety ao anatrehan'Andriamanitra, na dia fatany saintsika raha fa ratsy zany. Miezaka ihany tsika tsy vitantsika, dia rehefa tsy vitantsika mitolona azy dia lasa mionontsika manaiky hoe za efa ohatr'izao dia izao ny fiainako zany. Dia manaiky satria nahoana tsy manana herintsika, tsy manana pouvoir antsika andresentsika an'izany. Fa Jesosy Kristy irery ihany ny pouvoir ahafahantsika mandresy an'izany. Dia toizantsika le vaky teny teo, inona ihany koa ny zavatra hitantsika teo. Efa hitantsika zany fa hoe ilay kintana ny latsaka avy tany an-danitra zany ka ia dia Satana zany io. Ary tsy izy rery zany nazera fa ny miaramilany koa dia nazera niaraka taminy, zany hoe ireo anjely niaraka taminy koa zany dia nazera niaraka taminy. Ny zavatra hita nefa dia ity, rehefa nazera izy dia inona ny zavatra nyresahana io, verenantsika vakina le toko fasivy andininy voalohany. Dia ahoana ozy izy? Ary ny anjely fahadimy mitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Nomena lakle zany izy ity. Dia lakle an'inona nomena anazy? Lakle ny lavaka tsy hitanonoa nomena anazy. Inona ny dikan'ny hevitry io lakle io? Ny dikan'ilay lakle dia zao pouvoir io, fahefana io, autorité io. Fanapahana zany no nomenan'ny Satana. Nomena fahefana zany izy, nomena fanapahana izy amin'ny alalan'ny lakle izy nomena anazy io. Dia lakle ny fahefana amin'inona no nomena anazy io? Fahefana amin'ilay lavaka tsy hitanono nomena anazy. Jerentsika ngefa rehefa misy ny fiovan'ny mpitondra fanjakana ao Madagasikara. Dia tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina nisy an'izy iny, rehefa niala teo amin'ny tetezamita i Andry Rajoelina ka nomeny an'y Rajonary Mampianina ny fitondrana. Dia nanamboatra lakle ngeza be izy. Dia natolony an'y Rajonary Mampianina izay lakle izay, hoe anao indray zany ny fahefana, hoe izy indray zany ny tompon'ny lakle ny Madagasikara. Zay nge le hira hoe tompon'ny lakle. Nisirany Madagasikara dia tompon'ny lakle. Satria nomena zany le fahefana an'y Rajonary Mampianina. Dia rehefa tonga teo fitondrana indray i Andry Rajoelina, dia nomeny Rajonary Mampianina azy indray le lakle be izay nomeny anazy. Dia izy indray zany ny tompon'ny lakle. Dia ho avy indray zao ny fifidianana fankekelikely ao Madagasikara dia asa ho tazominy ihany ny lakle sa omeny olona hafa indray ny lakle fa dia tsy fantatra aloha. Fa ny hevitra n'ilay lakle zany dia hoe ianao ny tompon'ny fahefana, ianao ny tompon'ny pouvoir zany. Zany hoe nomenan'ny Satana zany ny fahefana amin'ilay lavaka tsy hitanono zany. Ka inona ary zany io lavaka tsy hitanono io? Amin'ny teny frantsay ny dikan'ilay hoe lavaka tsy hitanono dia hoe abîme. Zay ny dikany amin'ny teny frantsay. Izay abîme zay nefany ny hevitra zay amin'ny teny hébreu dia hoe théom. Ary ny heviny amin'ny teny grika dia hoe abyssos. Ka ny hevitra an'izay zany dia zao hoe maneho le endrika ny tany, endrika ty planeta tany ity zany, maneho ny endrika ty planeta tany ity tamin'ny famoronana zany. Le hoe abîme io zany na hoe le lavaka tsy hitanono. Ny hevitry le lavaka tsy hitanono zany dia maneho any endriky ny planeta tany tamin'ny famoronana zany izay nataon'Andriamanitra. Ary izay endrika ny tany tamin'ny famoronana zay dia inona ny endrika nahitana azy? Rano, fahamaizinana ary vida. Inona moa le vida zany hoe? Tsy misy zany, ohatrany hoe zay le hoe vida, tsisy endrika ozy izy amin'ny teny gasy. Izay zany maneho an'le endriky ny tany tamin'ny famoronana, endrika rano, fahamaizinana dia tsy misy endrika zany, tsy hitanao zay anazavana anazy. Jerentsika raha amin'ny Genesis sika dia jerentsika zay teny zay, Genesis toko voalohany Genesis toko voalohany dia ny andininy faharoa. Genesis toko voalohany dia ny andininy faharoa. Dia ahoana izy ato? Ary ny tany dia tsy nisy endrika. Io zany le hoe vide sady foana. Ary aizina no tambon'ny lalina. Aizina ozy izy ny tambon'ny lalina.
ary zany hoe nisy aizina zany teto ambonin'ity planeta tany ity aizina fotsiny de toy izany ary aizina ny tambon'ny lalina ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano zay zany niendrika n'ity planeta tany ity tany ambolohany inona zavatra hitantsika tsy nisy endrika maizina rano zay zany niendrika n'ity planeta ty fa rehefa namorona ny lanitra sy ny tany am'izay andriamanitra rehefa avy eo de nisarahany ny rano ary napotrany ny tany ka izay zany ny hevitra le hoe abim na le hoe lavaka tsy hitanono ny hevitra an'io zany de niendrika n'lay tany na niendriky ny planeta tany tamin'ny famoronana zay nanamboaran'andriamanitra azy izay maneho an'le rano sy fahamaizinana ary ilay foana zany izay endrika niendrika an'le tany amin'ny famoronana de raha vao miresaka zany tsika hoe abim zany na miresaka tsika hoe le hoe lavaka tsy hitanono de inona zany nytenen'izay le tany zany no resahany am'izay le planeta tany zany no resahany amin'io raha vao miresaka zany ianao hoe abim na lavaka tsy hitanono de le tany no resahany io zany na le planeta tany ka ity tany ity nefany nomena niza hitoerana ity planeta tany ity planeta tany ity de nomena any satana sy ny anjeliny hitoerany tety izy no napetraka zany de zay mahatonga azy nomena azy ny fanalahidin'ilay lavaka tsy hitanono nomena fahefana zany izy am'ty tany ity nomena fahefana anjaka izy am'ty tany ity zany ary tadidio tsara nge fa ato amin'ny raha vakitsika le apokalypsy toko fa 6 teo verenantsika le izy apokalypsy toko fa 6 satria ny zavatra resahantsika de hoe eo am-pelatanan'ny satana zany ny lakilean'ity tany ity ny fahefana am'ty tany ity sy ny fanapahana izy zany no manjaka eto de jereo fa zay mihitsy ny teneniny eo amin'ny 1:100 aono izy amin'ny 1:100 ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitanono mpanjakana izy manana ny anjeliny lavaka tsy hitanono ho mpanjakana izy zany hoe izy mihitsy zany no mpanjaka eto izy no manjaka am'ty planeta tany ity satria nomena azy izay fahefana izay izany zany hoe io fahefana nomenany satana io zany misy fetrany izy io mandritra ny andro ny ainany zany io satria hitantsika teo le izy fa hoe rehefa nazera tamin'ny tany satana de hoe loza ho an'ny tany sy ho an'ny ranomasina fa midina ho any aminareo ny devolo izy sady manana fahatezerana lehibe izy satria fantany fa kely sisa ny androny zany hoe kely sisa zany ny androny de manana fahatezerana lehibe izy fantany tsara ny fempotona iainany de mandritra ny fempotona iainany io zany mena fahefana zany izy anjaka eto am'ty planeta tany ity izy zany ny tompon'ny lakile izy ny tompo amin'ny fahefana amin'ny zavatra rehetra zay miseho sy mitrangy eto am'ty planeta tany ity men'andriamanitra azy zay fahefana zay ho avy nefa ny fotoana ho esorina aminy zay fahefana zay jerentsika nge ty amin'ny apokalypsy toko 20 jerentsika apokalypsy toko 20 de ny 1 sy ny 3 de ho hitantsika eo zany resahany zany de inona ny zavatra resahany ato amin'ny apokalypsy toko 20 ka hatramin'ny 3 ary hitako fa indro nisy anjeliny hidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe eny tanany de nisambotra lay dragona izy de lay menarana ela ny devolo sy satana izany ka namatotra azy ary fotoana de nanipy azy amin'ny lavaka tsy hitanonoa ka nanidy izany de nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy hamitahany ny firenena maro itsony mandra-patapitra ny rivotaona ary rehefa afaka izany de tsy maintsy ovahana kelikely aloha izy eo amin'le 1 io de inona ny zavatra hitantsika aono izy hitako fa indro nisy anjelynidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe na tanany de nisambotra le dragona izy de le menarana ela ny devolo sy satana izany ka namatotra azy arivotaona hitantsika eto zany amin'le toko 20 fa zao tsy eo an-tanany satana tsony zany le lakile fefa nomena anjely hafa indray zay fahefana zay de rehefa azony io anjely io le fahefana zany le lakile teny an-tanany satana de namatotra ny satana izy
nogadraina izy mba tsy hamitany ny firenena intsony, nogadraina izy fa mbola tsy tonga am'izay fotoana zay zany tsika fa ho avy zay fotoana zay. Fa am'izao fotoana zao aloha de zao Satana zany no manjaka eto amin'ity planeta tany ity. Izy no manana fahefana eto. Fa misy zay fanantenana zay ho avy zay. Ho raisiny io anjely io zay fahefana zay de amatotra ny Satana izy. Ka tsy afaka mitaka ny olona tsony io Satana io rehefa voafatotra. Fa am'izao fotoana zao de mbola manjaka izy. De am'izao fotoana zao afahantsika mandresy azy, le rahany zanak'ondry no afahantsika mandresy azy. Le fahefan'ny Kristy no afahantsika mandresy azy. Ny tenin'Andriamanitra no afahantsika mandresy azy. De Satana malala tsara an'izay fa hoe ho avy ny fotoana zay anagadrana azy. Fa zao izy mbola manana fahefana, de izay no mahatonga le any amin'ny Luka, raha hitantsika zay teny zay, misy teny eo anatin'ny Luka ao, jereo tsara. Nangataka tany Jesosy ireo devoly rehefa nandroaka devoly Jesosy, hoe aza mbola alefaka any amin'ny lavaka tsy hita nonolo zay, hoe idinany zany. Satria eo amin'le lavaka tsy hita nono ihany zany no anidinany Satana, eto amin'ity planeta tany ity ihany zany no anagadranany Satana rehefa tonga zay fotoana zay. Eto ihany zany no anagadranany Satana. Ka rehefa gadra izy de tsy afaka manao n'intsony, fa zao izy mbola manana fahefana zany amin'le planeta tany zany am'izao fotoana zao, de izy no manjaka eto. Fa rehefa tonga ny fotoana zany de ho gadrainy eto amin'ity planeta tany ity izy. De rehefa nandroaka devoly Jesosy any amin'ny Luka izy mitantara an'izay, de nangataka ireo devoly tao amin'le olona nanana fanahy ratsy hoe aza mbola lefany amin'ny lavaka tsy hita lolonolo zay, aza mbola gadraina aloha zay fa mbola tsy tonga ny fotoana anay. Aleo aloha zay mbola anao ny ataona ihany, zay nge le tiany teneniny. Aleo aloha zay mbola anjaka ihany. Satria nahoana? Maninona moa izy nyresin'i Jesosy teto? Satria Jesosy nge io, Andriamanitra nge io. Zany hoe ao amin'Andriamanitra ihany no afahantsika mandresy an'io. Luka 9:5-20, vakitsika kely zay. Luka 9:5-20. Luka 9:5 de ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30. Luka 9:5 ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hita de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika kely mihitsy le tantara tsy maninona zany. 5:20. Dia nitody tany amin'ny tany Gerasena izay tandrifin'ny Galili izy. Ary raha nialana keny an-tanety Jesosy dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray avy tao tanàna izay efa nanana demonia. Ary efa ela izy no tsy hitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano, fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitan'i Jesosy izy dia niantso mafy sady niankohaka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe: moa mifaninona akory izaho sy ianao ry Jesosy, zanak'Andriamanitra avy indrindra? Masina ianao, aza mampijaly ahy. Jesosy zany tena atahorany mafy mihitsy mangovotra izy eo amin'ny Kristy. Masina ianao, aza mampijaly ahy. Fa izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin'ireo lehilahy, fa efa nahazo azy ela izany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, ka nambelana izy nefa no tapahany ny fatorana ka dia nentiny demonia niriotra nakany anefitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe: iza moa no anaranao? Mantsy an'le devoly zany io, de hoy izy: legiona, fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nonoa. Ahoana ozy izy? Ary nifona taminy izy mba tsy handidiny azy akany amin'ny lavaka tsy hita nonoa. Eto amin'ity planeta tany ity ihany zany no anagadranana azy. Ka rehefa nazera nge zany io Satana io, raha zany zavatra jerena, rehefa nazera io Satana io teto amin'ity planeta tany ity, de misy toerana zany nomenana azy eto amin'ity planeta tany ity. Any zany misy toeran'izy ireo eto amin'ity planeta tany ity. Nomena azy ny fanalalinan'le lavaka tsy hita nonoa zany. Rehefa nomena azy de izy no manjaka eto amin'ity planeta tany ity. Manana fahefana izy satria tompon'ny lakile izy. Fa rehefa nesorina teo an-tanan'le lakile de tsy manana fahefana intsony izy. Fa ho idina izy zany,
ho afatotra izy eto amin'ity planeta tany ity zany misy toerana amatorana anazy zany eto amin'ity planeta tany ity anagadrana anazy. Rehefa nyroahan Jesosy le devoly dia ahoana izy andininy faraiky amin'ny telopolo ary ny fona taminy izy mba tsy andidiny azy akany milavaka tsy hita nonoa. Nangataka mafy hoe mbola tsy tonga ny fotoananay, mbola tsy fotoana ny fotoana andehanana ihany fa aza alefa any zahay, satria fatany fa ho avy ny fotoana zay anagadrana azy amin'ny lavaka tsy hita nonoa. Eto amin'ity planeta tany ity ihany zany anagadrana anazy ho avy zay fotoana zay. Fa amin'izao aloha dia maninona mbola manjaka zany izy aloha amin'izao fotoana zao. Eo ihany koa ny zavatra resahany teo resaka hoe iza no anaranao sisy Jesosy? Dia hoe legiona no anarako satria maro zay no atao anatiny ozy izy. Ianao mantsy rehefa mandroaka devoly io, ianao raha vao mandroaka devoly zany tsy miteniteny fotsiny ianao hoe mandroaka devoly ianao miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy dia miala. Fa mety le anankiray fotsiny miala ao fa mety maro izy ny ao anatiny ao. Fa mila verenana notanina hoe mbola misy fanahy avy eo. Dia rehefa fantatrao fa tsisy tsony dia vavahanao le olona mba tsy hidirany devoly tsony. Fa raha anankiray raha ohatra folo izy ny eo kanefa ny anankiray fotsiny ny roanao, ny sivy zany mbola tavelo. Fa rehefa mandroaka devoly ianao dia anotaninao mihitsy izy fa firy nareo no ao? Iza no anaranao? Teny izy eto legiona no anarako satria maro zay. Zany legiona zany hoe infanterie tamin'ny andron'ny fanjakana romanina zany. Zany hoe andihana miaramila zany, zany hoe zany légion zany na hoe legiona andihana miaramila. Dia le andihana miaramila io mahatratra eo amin'ny 3 à 6 000 soldats tamin'ny andron'ny fanjakana romanina zany. Ny atao hoe légion anankiray dia eo amin'ny 3 à 6 000 soldats zany ny composition an'izay andihana légion anankiray zay. Eo amin'ny 3,000 eo zany na 9,000 miaramila zany ao anatin'izay legiona zay. Imagineo nge zany hoe legiona anankiray ao anatin'ity olona ty 3,000 anjely na 9,000 lozange zany raha olona, lozange zany. Ilo misy teny ao anatin'ny soratra masina hoe raha mandroaka devoly amin'ny olona anankiray ozy izy ianao ka miala izy dia atao hoe ny olona iny zany rehefa nesorina tao ny devoly tsy nivavaka izy fa laza izy nanao ny adalàna amin'izao tontolo zao dia le devoly nesorina tao amin'iny nandehandeha tany dia niverina izy nijery to tsisy mipetraka aho satria rehefa manala devoly ianao dia tokony iza no ampiterinao tokony Jesosy zany no ampitoerinao amin'ny trano amin'ny vatanao mandray ny Kristy ianao kanefa ianao tsy nandray an'i Jesosy. Dia inona ny zavatra nitranga? Hitan'le devoly hoe tsisy mipetraka ao amin'iny trano iny, mitondra fanahy 7 hafa izy. Inona nisa 7 zany? Amin'ny fahafenoana zany. Tonga ao amin'iny olona iny zany devoly zany. Ny hafaran'iny olona iny izy ny soratra masina ratsy noho ny voalohany satria lozany mahazo anazy. Legiona anankiray mahatratra eo amin'ny 3,000 hatramin'ny 9,000 ny isany. Zany zany ny ao anatin'ny olona anankiray maro ange zany. Ary rehefa mandroaka ny devoly ianao ka maro ohatran'io izy eo amin'ny adiny 3, adiny 4 mamoaka an'io. Satria izy tena mandrovitry mihitsy izy rehefa mandroaka an'io, maro izy. Fa aza mba tratrany ihany. Aza mbola alefany amin'ny lavaka tsy hita nonozy izy zay. Mangataka aminao zay fa mbola tsy tonga dia taiza izy nalefan'i Jesosy. Nalefan'i Jesosy tany amin'ny kisoa izy. Tezitra indray ny tompony kisoa rehefa avy eo. Hoe miala aty amin'ny taninay ianao fa zao ny zavatra ataonao. Very ny tombontsoanay. Very ny bénéfice. Kisoa mba azonay tombony eto dia iny indray mbola nariana tany. Zava-piteniteny amin'ny kisoa eo. Ka tsy tezitra tsika. Zay le izy zay moa atao ahoana zany le izy. Alohan'ny amaranantsika ny lesona nefany dia hijery ihany koa tsika amin'ilay apokalipsy 7:5-2. Iny ihany koa ny zavatra resahany eo. Apokalipsy 7:5 ny 2. Rehefa nomenan'ilay devoly zany rehefa nalahidin'ilay lavaka tsy hita nonoa zany hoe ty planeta tany ipetrahantsika ty. Izy nomenany fahefana. Izy zany ny tompon'ny lakle. Izy ny tompon'ny fanapahana. Dia izao ny zavatra nitranga.
eo amin'ny andininy faharo ary nanokatra ny lavaka tsy hitanonoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Nanokatra ilay lavaka tsy hitanonoa zany izy dia nisy setroka ozy izy nivoaka niakatra avy tao amin'ny lavaka tahaka ny setroka amin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka teo amin'ny lavaka. Eto zany ny zavatra hita ohatran'ny resaka film d'horreur reny. Taloha mantsy mba nijery ohatran'ny hoe mba nijery cinéma na mba nijery vidéo reny taloha zany. Tamin'ny mbola kelikely zany tamin'izay dia misy fotoana zay hoentin'ilay dadatoana izay mijery cinéma dia mijery film d'horreur izy. Efa manokatra ilay varavaram-pasana izy misokatra ilay varavaram-pasana dia mivoaka tao ilay Dracula zany ao amin'ilay fasana ao. Rehefa mivoaka izy dia misy setroka mivoaka amin'ilay varavaram-pasana iny. Dia tonga dia miodina ianao dia manakipy maso aloha. Kipy maso aloha tena zany mampatahotra. Mikipy foana amin'ny maso izay mihetsika kely. Nefa mba mijery eo ihany inona ny atao nefa sady matahotra. Fa ohatran'ny film d'horreur mihitsy zany ity. Nomeny sokafany le lavaka tsy hitanonoa nisy setroka nivoaka tao. Nivoaka ilay setroka nanarina ny masoandro izy sy ny abakabaka ao izy. Zany hoe ilay tara-pahazavana avy amin'ilay masoandro zany nitakonany an'ilay fahamaizinana amin'ilay setroka. Zany hoe tonga maizina zany ny lanitra nitakonany ny fahamaizinana iny. Inona nefa ny hevitra n'ilay masoandro izay voatakona io. Resaka symbolika ny bokin'ny Apokalipsy misy heviny koa zany io masoandro. Dia ny hevitran'ilay masoandro dia zao Jehova io. Ahoana izy amin'ny Salamo efatra amby valopolo. Salamo efatra amby valopolo andininy faharoa ambin'ny folo. Salamo efatra amby valopolo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo efatra amby valopolo dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny teny gasy izy andininy faraika ambin'ny folo, fa amin'ny teny frantsay moa izy andininy roa ambin'ny folo zany, vakiantsika ny andininy faraika ambin'ny folo amin'ny teny gasy. Fa masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra no omeny Jehova. Tsy aro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Ahoana izy? Fa masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra. Miresaka zany ianao masoandro tao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy dia iza no resahany amin'izay? Jehova zany no resahany amin'izay. Ka ity masoandro takonana ity zany dia Andriamanitra zany no takonana amin'ity. Ka ilay tara-pahazavan'Andriamanitra zany takonana mba tsy hatratra ny olombelona. Zany hoe ilay fahazavan'Andriamanitra zany no saroman'ny Satana, fahamaizinana, mba tsy hatratra ny olona zany. Ka zay ny hevitra n'ilay izy, ny dikan'ilay setroka zany izay manarona ny tany zany, manarona ilay fahazavana tsy paky aty amin'ny tany, ny hevitra n'izy zany dia amin'ny teny frantsay dia c'est la négation de Dieu. Ilay tsy fisian'Andriamanitra zany ny zavatra tao amin'iny. Ilay tsy fisian'Andriamanitra hoe izay nge eto amin'ity planeta tany ity. Raha ny fampianarana filozofian'ny olombelona sy ny siansa izay ampianarina eto amin'ity tany ity dia zao hoe tsy misy Andriamanitra. Fa izay zavatra rehetra zao dia évolution na tonga an'izao zavatra rehetra zao. Avy amin'ny Big Bang na tonga an'izao. Dia mitory ny tsy fisian'Andriamanitra izao tontolo izao. Iza nefa ny nanao an'izay zavatra izay? Satana no manao an'izay. Mety ho tezitra ny siantifika fa zany ny zavatra misy. Ty bokin'ny Apokalipsy ity kôde ity. Aizina ny manarina ny tany, aizi-pito ny manarina ny fireneny. Satria ny saroman'ny Satana setroka. Mena azy ny fahefanany lavaka sy hitanonoa. Vao nisokafany ilay izy. Inona ny zavatra voalohany tranga? Ny setroka ny miakatra nanarona ny tany. Takona ny fahazavan'ny masoandro. Ny tara-pahazavana iny zany. Ilay fahamarinan'Andriamanitra mipaka amin'ny olombelona zany. Ny saromany zay. Saroman'ny fahamaizinana zay. Dia lasa le négation de Dieu zany na le tsy fisian'Andriamanitra zany no fampianarana mitoetra amin'ny zanak'olombelona hoe tsy misy zany Andriamanitra zany. C'est n'importe quoi zany tsy misy zany. Ary zany négation n'Andriamanitra zany na zany tsy fisian'Andriamanitra zany
dia izay le mahatonga le hoe usurpation de Dieu na le hoe fakana le toeran'Andriamanitra. Izany hoe izy mihitsy zay indray zany maka le toeran'Andriamanitra satria zavatra hafa indray no toriany. Dia amin'ny fitoriana zay hoe tsy fisian'Andriamanitra zay fantatsika tsara fa amin'izay zavatra hoentiny rehetrarehetra zay. Ao anatin'izany mety famonoana zany, mety fanagadrana zany, mety lainga zany, zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'izay zavatra zay zany satria maka le toeran'Andriamanitra izy. Hoe tsika nge tsy isan'izany Andriamanitra pary atsika izany fa tsika dia zao avy amin'ny fossile noho ny aviantsika olombelona. Dia rehefa avy eo nandritra ny taonjato maro dia nisy évolution zay zavatra zay. Dia raha ohatra nitsiboboka ny tao anaty rano dia niakatra tetỳ amin'ny tany iny rehefa avy eo. Dia rehefa tonga tetỳ amin'ny tany dia nandady aloha izy. Dia rehefa avy eo nanatongotra efatra, lasa nisy tongotra efatra tapoka zany le izy. Dia rehefa avy eo lasa nitsangana le izy fa mbola somary forotra ihany dia ohatra ny rajako. Dia rehefa avy eo nitsangana tsara izy dia niredrese ohatra ny olombelona. Dia rehefa avy eo niova ny endriny, tsisy le volovolobe intsony ny vatany fa lasa ohatra ny endriky ny olona. Zay le évolution zay. Zany ny zavatra ampianarina, mitory le tsy fisian'Andriamanitra. Zany ny zavatra ataon'ny Satana, manambara le tsy fisian'Andriamanitra izy. Takona ny fahamaizinana ny lanitra. Dia ny zavatra tiany hanjaka dia zao, amin'izay négation zay, amin'izay tsy fisian'Andriamanitra zay, dia manjaka n'inona? Ny fitiavan-tena. Manjaka ny fizahozahoana, manjaka ny fampijaliana sy ny fampahoriana. Ary ny zavatra tena tedaviny dia zao, ny olombelona dia manao allégeance anazy, zany hoe miankohaka eo anatrehany. Tena hoe eo ambanin'ny fahefan'ny olombelona zany amin'ny zavatra rehetra. Itsika nge tsy mahita ozy tsika zay tsy manompo devoly zany fa amin'ny fiainanao isan'andro dia efa tena manompo mihitsy ianao, na amin'ny fotom-pisainanao, na amin'ny fiteninao, na amin'ny zavatra ataonao isan'andro, na amin'ny fiainanao isan'andro io ary. Asika rehefa mba naheno amin'ny télévision mandray ohatra fotsiny le hoe ny système no midomine an'izao tontolo zao, hoe ny système no manjaka eto amin'ity tany ity. Io système manjaka eto amin'ity tany ity nge zavatra devoly nge no mamoy an'io zavatra io. Voiziny devoly io, fotom-pisainana io makany amin'ny firenena rehetra. Dia efa tratran'ny influence an'izay ianao. Satria fitaka nge zay zavatra zay. Zay le hoe fitaka. Satana nge mpamitaka ny anjelin'ny lanitra raha voafitaka ko ianao tsy ho voafitany. Tratran'izay daholo zao tontolo zao. Zany hoe ambany fahefan'ny Satana. Dia rehefa tratran'io fahamaizinana io moa ny olona dia inona ny zavatra misy. Rehefa tsisy io masoandro io inona ny zavatra misy. Ao anatin'ny fahamaizinana ange tsika. Dia miraparapa tsy mahita ninona tsika. Mitady zay ho ale. Dia rehefa ao anatin'ny fahamaizinana ianao dia inona. Ao aloha sisy le ohabolana manao hoe dans le royaume des aveugles les bornes sont rois. Izany hoe raha samy ao anatin'ny fahajambana zany tsika dia iza no manjaka? Ny njola maso no manjaka zany, na ny po maso no manjaka. Samy jamba ihany fa ny azy mbola mamisy toka maso izy mba mahita kely ihany, na le olona njolanjola reny mba mahita rirany kely ihany izy tsy zavozavo. Dia izy zany mba jamba mifampitarika jamba eo zany dia mba izy ny sefinao zany. Dia manaraka fotsiny ity ny lalana, ny olona tsy mahita dia manaraka. Zany rehefa ao anatin'ny fahamaizinana ianao dia izy ny manjaka. Satria tsy fantatrao ny marina, satria Andriamanitra ny marina. Fa i Satana araka ny resantsika teo dia izy ny ray ny lainga hatramin'ny voalohany, ary tsisy marina ao aminy na dia kely aza. Tsy misy fahamarinana ao aminy, satria le fahavavana avy amin'Andriamanitra io le fahamarinana io. Tsy misy eo amin'ny Satana na dia kely aza. Dia io fumée io zany na io setroka manarona le masoandro io zany, io manakona le fahamarinan'Andriamanitra zany, tsy hatratra ny olombelona izany. Io manakona le fahamarinan'Andriamanitra tsy hatratra ny olombelona. Tapitra ny fotoanantsika, ndreo dia mihoatra loatra indray fa dia toizantsika amin'ny heriny zany zay mikasika an'iny. Fa dia eo zany tsika eo indrindrantsika izao hoe Satana no manjaka eto, ny fahefany no miasa eto amin'ity planeta tany ity. Izay no mahatonga ny faharatsiana rehetra hitantsika manerana n'izao tontolo zao, ny dahalo, ny mpamaky trano, ny fitenenan ratsy, ny fijangajangana sy ny zavatra maro samihafa. Vokatra an'io daholo zany rehetra zany.
vavaka sika isotra an'Andriamanitra dia toizantsika amin'ny heriny izay lesona izay. Jehovah Andriamanitra ra io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay nandinika sy nianatra ny teninao tamin'ity an'ity. Tsy amin'ny herina fahatanjahana ray fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Dia manamasinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Sokafo ny fona sy ny sainay mahatarana ny sitraponao. Ary eo ka nehitry teny eo anatrehanao izahay. Ary manokatra ny fonay sy ny sainay izay Andriamanitra aoka ianao ny anjaka ao anatinay. Satria ianao Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao. Dia ray ny anaranao raha io, dia ray ny anaranao Kristy io. Ny anaran'i Jesosy na nyratanay izany vavaka izany eto anatrehanao ray. Amen. Izay ny fotoanantsika dia misaotra antsika ny henony dia mifampitoana manaraka indray tsika. Baibai daholo tsika rehetra. My